Fanakanto ambondrona moa dia tsy misy tsy mahafantatra izany raha mbola ao Antananarivo renivohitra, anisan'ny tena malaza izany mpihira izany. Ambondrona tetsy amin'ny Palais des Sports Mahamasina ny andro Alahady. Tomefy olona ny Palais des Sports Mahamasina tamin'ny fampisehoana izay nataony tarika ambondrona ny andro Alahady lasa teo. 2 andro izy ireo no nanao seho tao amin'ity toerana ity ary solda out avokoa ireo andro rehetra. Tsy mahagaga moa raha mbola mpanakanto ambondrona no manao fampisehoana ao Antananarivo renivohitra raha toa ka feno olona satria izany ambondrona izany dia anisan'ny numéro 1 ao amin'ny kapitalin'i Madagasikara. Betsaka ny zavatra izay hozarentsika ato anatin'ity video ity, fa mialohany idirantsika amin'izany zavatra rehetra izany dia mbola entanina toy ny mahazatra foana ianareo abonné ny chaîne-natsika ary asio j'aime ny video, indrindra aza adinona ihany koa ny mametraka ny komantera. Ndeha aloha idirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohany hirsoantsika amin'ny resaka zay ataontsika. Ndao ary topoky lahy, ndao ary topoky vavy, abonné vetivety ary ny chaîne-natsika. Fantatra ankehitriny fa ny ampirainy olona marary izay ny antohany mpanohitra. Voalaza fa efa any Maurice manaraka ny fitsaboana imampionina iray tamin'ireo naharamboina noho ny ilay raharaha Ambohimalaza. Niavy amin'ny fanohirana noho ny antoka izany. Nilaza moa Andriamatoa sy teny Randrianasolo niaiko ny hoe tonga soa eto Maurice imampionina iray amin'ny ireo ankizy naharamboina tamin'ny raharaha Ambohimalaza. Anaraka fitsaboana manokana izy miaraka amin'ny ireo ankizy efatra izay efa eo ambany fanaraha-mason'ny dokotera sy tsabona amin'izao fotoana izao. Anisan'ny nanome fanamarihana moa ity solombavam-bahoaka ity ny hoe io fandraisana andraikitra io dia prof indray fa tsy miandry fanjakana tsy mambaly miadidy izay fa mihetsika ho fiarovana ny aina. Tsy tokony ho zava-misy mihitsy ny fanilihana ny fandraisana andraikitra miangatra satria mitovy zoa avokoa ny ankizy malagasy rehetra. Koa satria voaresadresaka antsika moa ny mikasika aniny zavatra izay nataony mpanohitra iny, ndeha arisika hilazakely ny zava-misy any ivelany. Fantatra ankehitriny fa manaiky ny fanjakana Palestina i Royaume-Uni, Canada ary Australie. Samy nanao fanambarana avokoa ny Prime Ministre Britanika, Canadien ary Australien fa manaiky amin'ny fomba ofisialy ny fanjakana Palestina. Ho an'ny Britanika manokana dia ny mba hamerinana indray ny fandriampahalemana sy isiany vahaolana eo amin'ny Israel sy Palestina no tena antony nanekeny izany. Canada kosa ankilan'izany milaza fa vonina amin'ny fiarah-miasa hanangana ho avy milamina ho an'ireo firenena roa ireo. Andrasana ao anatin'ny andro vitsivitsy kosa ny any Frantsa izay niavy ny hevitra isiany reconnaissance ny fanjakana palestiniana izay autorité fotsiny ihany ankehitriny. Efa firenena maro no milaza hiroso amin'izany zavatra izany. Rehefa avy nilaza ihany koa ny mikasika aniny zava-misy any ivelany iny isika dia andeha ary isika heverina kely indray ao a Madagasikara. Izy ity moa dia filohan'ny anterimeran-do olona Andriamatoa Richard Ravalomanana fanokafana ny fankalazana ny jobily fa 5 taona ny tandremany mpitandrina rasamy manana josoa tao amin'ny FJKM Fararina Malala Karion. Ny Alahady 1 septambra 5 sorarivo maraina no natao ny fanompoam-pivavahana ny totrona ambavaka ny fanokafana ny fankalazana ny fa 5 taona ny tandremany mpitandrina rasamy manana josoa tao amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara Fararina Malala Karion. Nasaina manokana nanome voninahitra izany Andriamatoa General Ravalomanana Richard ilay filohan'ny anterimeran-do olona sy ny ramatoa vadiny. Amin'ny maha filoha andrim-panjakana azy sy noho ny rohim-pihavanana misy eo amin'ny sy ny mpitandrina no antony nanasana azy manokana mba hanome voninahitra. Nandritra ny ity lanonana ity ihany koa moa dia ho fanohanana ny fitoriana ny filazantsara ao amin'ny FJKM Fararina Malala Karion dia nanolotra lela vola mitentina 2 tapitrisa ariary izy amin'ny anaran'ny fianakaviany ary nanome toky fa hanampy ny komety fankalazana ny fa 5 taona ny rahana ny asa hatratrarana ny ezaka izay vinavinaina. Raha nandray fitenenana Andriamatoa General Richard Ravalomanana ilay filohan'ny anterimeran-do olona ny solitenany fianakaviana dia nisaotra an'Andriamanitra noho ny fitantanany ny dia nandritra ny izay 5 taona izay. Tsy nisy olana lehibe natrehana mantsy ity FJKM tao Fararina Malala ity toy ny niseho tany amin'ny fiangonana hafa izay nisy ny afara tamin'ny fanaovana herisetra. Koa raha sanatria nisy izany
resahana hoe General Risara Ravalomanana dia nitondra henatra ho an'ny FJKM izay irehirehany fa fiangonany sy an'ny fianakaviany. Zay moa ny mikasika aniny filohan'ny anterimerando olona andramatoa Generaly Ravalomanana Risara iny ndeha arisika ivadika kely indray eny amin'iny renivohitra ny faritra Sofia iny. Renivohitra ny faritra Sofia moa dia tsy aiza fa Antsohihy, famindrana toeram-piantsonana any amin'ny renivohitra ny faritra Antsohihy. Ny androany maraina dia efa vory ny mpitandro ny filaminana sy ireo tompon'andraikitra rehetra mikasika izany. Miandry ao amin'ny parakazy ireo mpitatitra sy mpanera ary ny kooperativa. Fantatra ihany koa fa hidina ao amin'ny toeram-piantsonana ny ben'ny tanàna Vanessa Tsaravintana sy prefet ary ny governoran'ny faritra Sofia andramatoa Generaly Lilson René de Roland. Manoloana ity famindrana ny toeram-piantsonana vaovao ao amin'ny renivohitra ny faritra Sofia ity moa dia betsaka ny tsy faly, maro ihany koa ny menomenona satria lavitra loatra hono io toerana vaovao izay amindrana izy ireo. Raha ny tena marina dia sahotra ny miala amin'ny mahazatra ary rehefa mitondra fanovana sahala amin'ny zavatra toy ity dia tsy maintsy misy foana ny menomenona fa noho ny farany dia tsy maintsy manaiky izy ireo. Toy ny tao Antananarivo renivohitra rehefa hamindra ny gare routière dia be dia be ny olona ny menomenona ary be dia be no ny laza tsy nanaiky, nefa ankehitriny dia zatra izy ireo ka mankatoa izany. Somary efa betsabetsaka moa ny zavatra izay efa voalazantsika sy ny zavatra izay efa nolazansika tato anatin'ity video ity, koa dia ho faramparanatsika tanteraka izany. Matetika moa rehefa mamaramparana ny video toy ity moa isika dia mizara ireo toerana rehetra izay mahafinaritra sy ireo toerana rehetra izay mahatehotia sy malaza ary be mpitsidika, fa ankehitriny kosa dia hizara ny sarin'olona malaza isika. Ny sarin'olona malaza izay ho zarentsika moa dia ity sary hitantsika ity, sarin'ny andriamatoa Generaly Risara Ravalomanana, ilay filohan'ny anterimerando olona ankehitriny. Mbola tena tanora moa ny raha lehilahy teto ary efa hita taratra amin'izao masony zao ny fitiavan'ny tanindrazana sy ny fitiavan'ny fahamarinana ary ny fitiavan'ny hanasoan'ny vahoaka malagasy izay mpiray tanindrazana aminy. Generaly Risara Ravalomanana, ilay filohan'ny anterimerando olona ankehitriny. Tantara dia mipetraka ho tantara foana ary ny soa atao levenam-bola, fa ity Generaly ity kosa dia tsy manisy raha tsy natao izay lozany antona, fa izy dia miezaka hatrany manao ny tsara sy ny soa. Koa dia nahamaranako azy tanteraka dia ny hoe hazo lava halandrivotra ary ny olona marina dia tsy maintsy vitsy ny mpitia. Tompoko vavy sy tompoko lahy, betsaka ny zavatra zay efa voalazaka tsy valam-parana intsony ka hajanonantsika hatreko ny videontsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitana haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misesisesy zay fa tsy halavainay ny resaka hametra veloma izay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.